Ny ray febroary, Jacques Ramefy. Hira tsy afaka ao ambavany maro ilay hoe Madagascar tanindrazanay, izay hira fanevany MDRM, hira pitolomana. Ny mpitandrina Jacques Ramefy no namorona n'io hira vavaka io ho an'ny tanindrazana. Ny zanan'ilay matoa Jacques Emma Ramefy no nanao ny feony ary izy kosa no nanao ny tonony. Mpitandrina i Jacques Ramefy. Tao amin'ny fiangonana tsy miankina, Tranzozoro, antrano biriky no nitandremany nanomboka ny taona 1970. Ny taona 2017 no nahaterahany zanaka Ramefy Zaka, izay evanjelistra nitondra ny distrikan'ny Manjakandriana ary zafikely ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Anisan'ireo nambolavula ny mpitandrina Jacques Ramefy ny révérend Sibré tao Ambohipotsy, any ka tsy nanava ho azy ny asa fitoriana na dia tsy niofina tamin'izany azy izy. Nandritra ny fotoana nipetrahany tany Ambohitrosy, Sambava, dia nifanoratra tamin'ny Rajonson mpitandrina tao Tranzozoro antrano biriky izy, ny amin'ny ananganana misiona Tranzozoro, saingy no lavy ny mpitondra fanjakana tamin'izany. Voafidy mpitandrina tao amin'ny misiona Tranzozoro i Jacques Ramefy ny 3 septambra 1970. Izy no mpitandrina fahaenina tao, ny taona 2017 no nananganany ny antoko-pihira Feon-dakolosy. Io no nanampy azy tamin'ny fitetezana ireo zanam-piangonana samihafa. Efa voalaza tery aloha fa ankoatra ny hira-pivavahana izay noforoniny dia ny mpitandrina Jacques Ramefy no namorona ilay hira pitolomana Madagascar tanindrazanay. Natambany ho boky iray ireo hira noforoniny ka ny taona 1970 no nivoaka ny Feon-dakolosy. Tamin'ny fotoana nitandremin'ny Jacques Ramefy no nanitarana ny fiangonana ny taona 1970. Teo amin'ny 25 taona no nodomandry ity olo-malaza ity ny taona 1970. Ny ray febroary 1970, famelabelan-kevitra no karakarain'ny mpianatra sosialista malagasy tany Tomasina. Nitarika fotoana tamin'izany Andriamatoa isany Apollinaire, Andriatsiazo Tafo, Besy Arthur ary ny ministra Ramilamanana.